mivory ny filankevy-fireneny atoko zanaka Madagasikara dia manao zao fanambarana filazana ary fampitam-baovao avy amin'ny antoko anio fitomay valopolo Antokom-panajana eo anatrehany olona ambony aina nandritra ny hetsika rehetra nisy teto amin'ny firenena zahay izay zavatra nisy teto amin'ny nosy na tamin'ny alalan'ny tsy fandriam-pahalemana na tamin'ny alalan'ny herisetra na tamin'ny alalan'ny hetsika ara-politika. Manambelika izany ny antoko zanaka Madagasikara sy ny fikambanana zama diaspora mampahery ny fianakaviana ary mirary ihany koa fanasalamana tanteraka ho androna ratra ny andro ny iraika amby roapolo aprily taona 2024. Manambelika ihany koa izay ny fitsahandra ny tsy famelana ny olom-pirenena anelin-kevitra fa dia maso sy ankahalalahana miteritety samihafa atao amin'ny fanehoan-kevitra ny fahandrebirebena ny vahoaka amin'ny alalan'ny lainga sy fampanantenana zavatra tsy totosa ny fanaovana azy ireo takalonaina amin'ny adilahy politika. Rehefa nivory zahay sy nitony tatitra nalefa ny zama diaspora dia nanapa-kevitra fa ny olon-hevitray sy ny sosi-kevitra heverinay hanafahana mivoaka amin'izao disatisa politika izao. Marina fa ny fanapa-kevitra raisina dia niarahana tamin'ny sy nitapahana tamin'ireo sampana any ivelan'i Madagasikara, any Fransa, Suisse sy Allemagne ary Canada. Koa manoloana ny toe-drano misy ankehitriny dia tsy afaka mijanona anaty fahanginana zahay. Voalohany, makasitraka ny fahasahian'ireo solom-bavavaoaka mijoro sy tsy manaiky ny sandaina vola handany ny lalàna mikasika ny fifidianana iny, izay hiderana ihany koa ny fitsarana fomban-dalam-panorenana namoaka ny didy hanafoanana ireo andiny maro dia maro mifanohitra tanteraka amin'ny lalàm-panorenana sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena sy ny afo Madagasikara. Ny antoko zama dia vonona hiatrika ny fifidianana rehetra ao anatin'ny fitoniana mangarahara manaraka ny fenitra demokratika ary ekeny rehetra. Miantso ny seni mba hamory anay antoko politika fikambana ny fiarahamonim-pirenena ny androm-panjakana rehetra mba hamoaka sosi-kevitra tao amin'ny hotely Carlton tamin'ny taona 1924 handrafetana lalam-pifidianana izay ekeny rehetra izay hitantsika fa lalam-pifidianana tsy miavy ny fitondrana toy ny fanaovany tsinotsinona sosialim-bahoaka sy ny lalam-panorenana no hitsakitsahina. Mitaky ny hametrahana gouvernemanta nasionaly ny marimaritra iraisana ny zama hikarakara ny fifidianana rehetra tokony atao satria efa antombotra ny fahataperan'ny fetim-piasany filoham-pirenena sy ny solom-bavavahoaka. Mitaky ny fametrahana tany-tandalàna, ny fanarahana fenitra demokratika, ny famogorana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra, ny fiaraha-mientana indrindra ny antoko rehetra vonona hampandrotra amin'ity firenena ity anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka. Mangataka ny antenyeram-pirenena zahay anatin'ny teraka ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta raha toa ka tsy mahatsapa ny tsy fahombiazana goavana izay nataony tamin'ny fandrafetana iny lalàna iny ka tokony hametra-pialana ampalajana. Mananga ihany koa ny olom-pirenena rehetra tsy ravavitanana manoloana izao zava-misy izao fa hijoro hatrany sy hitaky ny zony rehetra mba hisitrahany izany ihany koa. Miantso ny fiarahamonim-pirenena rehetra hikaondro miaraka amin'ny antoko rehetra mba hitady izay vahaolana haingana handravonana izao disatisa izao mba tsy hampitarazoka amin'ny toe-drano izay efa hita sy tsapa fa mitambesatra amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izay efa anaty hady lalina tanteraka sy ao anatin'ny fahitrana lalina kokoa. Masina ny tanin'ny vazana Antananarivo 10 May taona 2024. Ny senefa nisan'ny manamarika fa afaka hiatrehana ny fifidianana tanterana ity 2024 ity.